Kolo FM manolotra ho anao. Mamafana Tantara nisoratany Tokozy Rarabe Manantsoa na Itokina. Novelominy tapaporoana Christophe Rabearmanana Miaraka amin'ny Nirina Louise Ravelsoa ary ny Volatiana Ratsoelsoa. mandray ny feo hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra Sipana Totosa tapaporoana. Mahela koa ny herinahity aza. Efa mifiry minitra verangano banda miandro teto. Iny mivoaka miaraka amin'ny namany iny kosa kaika. Resaka amin'izany ilatso tapitra. Tena mialatsiny le tsy fataraikireky vao tafavoaka tao a. Hitan'ilay ihany no vehivavy rehefa tafahoana zaiko. Tsy maninona re zany fa hitsenanao mihitsy koa nge ny antondiako aty. Tsy vizana tokoa le aloha ny malalako e. Anakanako taksi mantsy. Tsy maninona na mandeha tongotra sika e. Amin'izay koa mba manam-potoana iresadresahana. Ka mba nanahoana raha hono nikotrana tao e. Efa mizatra tsikelikely aka. Nikotra raha teo mafy tsara ny asana. Dia tsy korosy maraina taon'ny taloha eny amin'le toerana ny ao anatsika voalohany intsony tokoa zany ianao tia. Efa reny kosa very marika no nazo ateny dia mbola hiverina eny ihany fa iaka tsy fantatro tsony aza nge izay mety nanaovan'ilay lambo teny ateny raha tsy teo ialahy e tamin'ilay lananavitra iny. Izay no antony nanapahako-hevitra niditra salle de fitness mihitsy. Akoa mba misy vehivavy maromaro liana amin'ny fitaizam-batana toa e. Sady saika mitovitovy taona amiko daholo. Fa saingy efa reny mpianakaviana ny ankamaroany. Zaho koa tia vatoko boribory hatramin'izao. Saza miteny an'izany re. Mbola afaka miteraka tsara ngenao amin'izao taona izao e. Tsika raha teo moa efa iroso amin'ny raharaham-panambadiana amin'izay. Mba efa nandinika tsara n'izany zavatra lazainao izany tokoa ianao ry marika. Tsy azo sakanana mihitsy nge ho any tondromolotry ny fiarahamonina raha iroso amin'izany tokoa sika. Tsy afeniko anao aza fa ianao foana nge no ataon'ireo namako ireo resaka amin'ny salle de fitness eo e. Hay ve misy an'izany koa e. Dia hoe ahoana ho izy ireo ka? Lazainy zareo fa toy ny zanako ny ianao e. Tombotsoa fotsiny no iarahanao amiko sy ny sisa e. Mangony fotsiny ho any lasako dia reny efa nitantaraiko taminao re. Ngamo safidin'ny olona iray no mativady. Sady inona ny tokony iasanao saina amin'izay vavan'ny olona any e. Tsika ihany rehefa tianao dia ampy azy e. Tsy haito hoe na ny fitiavako anao ry marika. Enona dia zandriko lavitra be amin'ny taona azy ianao fa ny anao ny tsy haiko. Atahorako io rehefa delatry ny fotoana. Io ndray ianao ry nahady ady izy toerana ny ianao raha izany e. Esory ao an-tsainao mihitsy zany ka. Tena tianao amatombo le tao nilanao hatramin'izao ora iresantsika izao. Raha sitrako koa dia aza veriny intsony izany resaka izany ka. Eny ary azafady raha toka nahatezitra ny lahy. Resa lahatra ankehitriny fa tena dia marika raha ny fandrenesako ny fomba firesany teo. Afaka mandry vato zany rezo na dia. Matamina dianga amin'izany nateriny fiara amin'izany. Ary ariva be foana izy tatoato fotafota. Kanefa ho any amin'ny salle de fitness mivoahany tamin'ny maraina teo. Izy koa aloha tsy manaikisitra mihitsy e. Zay fa mamoa varavarana. Ary aleo moa dia tsafaina rehefa tafiditra ao. Bonsoir madame.
Ay, very rondry. Bonsoir. Arisy mama. Ao ambony ao ihany izy ka. Mba nyloro ranom-boankazo eo kely angeretra azafady. Maina be zany ny tendako. Vetivety fotsiny ary ary madama ao tatoaty izay tsy kariko miramira ny endrika izany foana e. Ndre koa za dia mahita olazaina. Hitako. Zao ary sika moa efa salan'ny hoe fianakaviana ray ihany ato ka tsy haiko izao tokony tsy hitenenako n'izany amindry e. Miainao madama ray e. Zao ary tsy zany ho aretsy fa izy tovolahy miaraka amiko izay any ary tena fiarahana matotra tokoa zany tantarako amin'ilay za. Ay moa zany izy io. Dia hanambady amin'izay zany madama raha azoko tsara. Tiary aloha ilay ranom-boankazo e. Misaotra tsy ho ela tokoa izay dia hiroso amin'ny raharaha. Noho izany dia hanomboka hipetraka ato amintsika izy atso azy trano raha teo moa malalaka. Tsy ho saritsary madama intsony amin'izay fa tena madama misy ramosy amin'izay. Mba mahita lazaina koa ny tia madama ty e. Dia arabaina aloha zaniko. Tsara vitana ihany aloha zany ramosy nahazo amin'ny madama izany e. Tsara tareny eo ty madama ty. Rondro ty komba be filasaka. Hitako. Toa tsy androko zany izay fankalalana amin'izany ramosy amin'ny madama izany. Mino zao fa bogosy izao e. Tovolahy sady tavy izany ny volony ndre eo aza atahorako ho tarano mihitsy raha sendra mahita azoko. Aiza kosa ary madama. Ny anarany ary ve fa hoe olo tia madama dia mbola vazivazy fotsiny hika mahatoky andria. Tovolahy mantsy ho iaho teo satria tena mbola tanora marika. Ay marika ny anarany. Ary rondro tokoa rondro tia marina ve mba manan'olo tiana e. Mba manao sipa avy eo aho araka ny fitenenareo azy. Tsy haiko aloha raha marina na tsy ilay resaka reko momba andrisy raboana mpivary mangidy e. Madama ty koa toa mahampomeko. Iza indray zao ny tantaran'izany tany amin'ny madama tany ka zaza mbola tsy nieritreritra n'izany sipasipa izany kely akory na farafety azako. Tsy hitako izay tokony mamaiky amin'izany. Iaho koa rondro dia mody fanina eo e. Tovavy be efa 20 taona tokoa ve dia mbola tsy manan'olo tiana ihany. Tena marina angeo azy andro madama e. Tena mba hoe eritrerety ihany sao taraiky eo e. Nde hiakatra anao dosy aloha dia akaina kely eo rondro tonga dia mba atero ny sakafonay sy mama rehefa avy eo rehefa volony. Eny madama. Sery madama manoatra n'ireny tovavy kely vao samba mano sipy ireny izany fomba firaisana. Eny marina ihany ny azy. Tsy alova manambady toy izay izany ao toka tena mandrakizay eto. Tena me mahazo toana ihany. Le modely nomeko azy kosa le nanaovan'ilay mpanefen'ilay famantaranandro soa ihany koa fa vitany ara-potoana ilay izy efa rapitso mantsy ny aniverseran'ny marika ny eny kosa fa otinty famantaranandro vola tsy vetsy-panana izy koa mantsy toa tsy dia mba manana zavatra sarobidi mihitsy fa tsotsotra kely izay. Ary elo amin'izay ody fa efa amin'izay fotoana nodikotenana taty an-tsena kely izay. Otry ary adiniko mpivarotanao angamba n'ilay satroka teo fa tsy tia andoko kokoa. Aloha iverenanao. Mba mitandrema ihany madama. Raha nisy kely izany dia mifandona teto tsikako. Tena miala tsiny ramose za koa moa tsy nijery tsara fa tonga dia niverina tampokako. Tsy misy tsino rehefa mijereva tsara ihany amin'ny manaraka. Otry fa tsy niko ve ianao raha tsy mahadiso Nicolas? Izy indrindra ka mon père Nicolas. Fa na diavy ety ely izany marina.
Ay, ianao koa lasa nipetraka taty Antananarivo. Tena ela tokoa. Efa ela ihany raha nahitatika. Ary Nicolas koa tsy miovy a. Tanora lalanda. Aiza kosa na ianao koa zangely tsy dia niova firy. Fa inona aloha ny vaovao nandritra an'izay fotoana ela tsy niona an'izay firy zao ny ankizy. Mba miangatra ianao. Vatiko boribory tsy mbola manana na iray aza. Manana finoana ary na dia fa tsy hoe ianao dia anana. Ho gaga aza ianao amin'izay fotoana izay. Tsy azoko koa izany lazain'ny Nicolas izany. Izany? Ary ny an'i Nicolas ka? Ny zanako ve? Maro be ny zanako ka efa ho am-polony izy zao aho. Amam-polony? Tsy izany rehefa nanangana kanina atao hitaizana zazak'amboto izay ahy somary misitaka kely ny renivohitra no misy an'ilay izy. Ireo zazabe azoko ireo no zanako amin'ny mahampirehetra ahy. Mahafinaritra kosa izanyko. Pretra? Ay tokoa moa ianao teo nilaza hoe mon père Nicolas. Hita taratra amin'ilay lobaka anaovanao tokoa ka ay izany varenako. Nga tsy tanteraka ihany ilay solona anarana ny tsotsoany ny ankizy antany am-pianarana fahiny. Ay tadidiko tokoa ireny ka. Toa tsapako miramirany ary izany ny foko tafahoana taminao. So tokoa aloha ianao mbola maika tanako ela miresaka fotsiny eto. Misy fotoana hovonjeko tokoa fa mbola tsy tara akorika. Fanaraha maso kosa isa nataoko fa le olona tsy diako efa azo atao hoe salama. Salama? Vangakoa ianao mitsaboka? Tsy dia tena hoe mpitsabo fa manampy ny olona arak'izay azoko atao fotsiny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana natolotry ny paharantsika ahy. Marina tokoa izany. Fa zao ano ino tsy maintsy isaraka eto angamba ny lalantsika fa ity misy carte de visite ahitanao ny laratarobiako. Raha toa ka misy ilana ho ady atsoy ahy ndaso. Ty eny ary mon père andefasako message fotsiny angamba ianao rehefa avy eo mba ahafahanao mahazo ny larako. Mety zay ka. Mazotoa amin'ny asan'ny tompo ry mon père. Mazotoko ianao dia mandram-piona tahin'ny tompo. Aime-vous l'avance à 10 minutes TGH et au nouveau Sinjuni dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Caramia 7e vous l'avance, Béani Madagascar. Il est 18h15. Eona amin'izany tovolahy izany zany ry mandany fotoana eo am-pototry ny fitaratra io. Eny ry mama. Ankalazany anniversaire-ny amin'ny toeram-pandizany iray izay mantsy zahay. Androany koa nge izay vao mba miaingo toy izao rehefa andeha eona aminy. Hatramin'izay mantsy fitafy tsotsotra asehoko azy amin'izay fa vehivavy manana maha izy azy tompona olona lasa lehibe any amin'ny faritra. Dia nino tokoa ve rehefa tsy mbola fantany izany ka? Efa hoe tsy mbola androany izany vao ampahalalako azy. Tovolahy tsotra nge ho ahy izy tsy niarenako izany no antony niarahany tamiko fa tena fitiavana. Dia nareo roa kely ihany izany no any? Misy namana vitsivitsy ka. Fa mankalaza ny fahafirotonany tokoa moa izany izy izany. Neny tia koa toa biadikadana ka manoatra ny olona mbola reny tovavy kely tsy ampy taona ireny. Ka mba tiako fantatra kosako. 17 taona androany izy ry mama. Firy tsara hoe ry Nadia. Ay ve ka miranelana lavitra be toy izany ny taonanareo Ny vehivavy indray izany ny sokony. Io indray mama. Andeha hidina hijery ny asan'le rangamin'ny nampikarakaraiko zaridainao aloha vetivety. Rehefa malalaka toy izany ny resaka. Iravaka ny sasany amin'reto firavaka neny be reto angamba ry mama. Zay tandrifa mety eo atao Aleo aloha alaina le saribakoly misy mifanalahidiny ty vata kely ty anokafana azy.
Fa nahita atao koa ngery nenibe nanao anontony e. Izy no anapo hoe ilay fanalahity kely mampaneno an'ity saribakoly ity mitsatoka eny adamiziny ato no any fanalahity mahasokatra an'ity vatakely feno firavaka ity. Izy no anapo hoe fanalahity kely mampaneno an'ity saribakoly ity mitsatoka ato adamiziny ity ihany ny fanalahity mahasokatra an'ity vatakely feno firavaka ity. Zay fa ny vo dia izy amirehetra zany zao no mety koa amin'ity robe anaovako ity. Ty rojo volamena misy vato mangamanga ity kosa angamba ka miady tsara ny loko amin'izay a. Ny olana amin'ny fotsiny zao dia ty sarotra hidiana beko. Sa aleo avady fotsiny amin'izay mora foana ny manidy azy. Zay kosa kay mamaka. Mba ampio kely ange zary mama anidy an'ity rojo ity a. Mama hoa ary mama nala be koa ange zany tanandro mamy zany e. Ino zany zavatra vaky zandry na dia ry toy ilozandry mivaroarika eo ambody fitaratra eo fotsiny na dia hoa. Fa zay tokoa ve mama vao niakatra taty e. Inona koa zany fanontaniana zany? Io za hitandry vao miditra io fa nisy inona e. Ka nisy olona niditra teo dia nasaiko nanidy an'ity rojo ity fa no iveriko fa imamy e. Ka hitanana mainty be zay nitazako tao akatoka. Rehefa za nitraka tapoka nijery tamin'ny fitaratra iny taitra tapoka dia zay no navoadona an'io fitaratra boribory vaky eo ambony eo io. Olona eno a olizy sarondro. Nefa izy aza nifanena tamiko tao an-dakozia tamin'izany dia hiakatra teoko. Tao natahotra vetivety teo mihitsy amarina. Inona koa ny tokony hampatahotra ndry? Itsika telo mirahavavy nianaka ihany ange zao no atao trano e. Le ranganikiarakara zaridaina teo azy efa lasa nody. Ka io izy zao io hita mama mihidy tsara io ko. Kanefa fantatry mama tsara fa sary fidiana be ty rojo ray ity. To mahagaga tokoa no a. Andeha hidina amin'izay aloha fa efa ho tonga koa zay ngiara-mily chauffeur ka. Iny mety ny madame ary mengo fatratra erika izy zany e. Indray hoe azafaina. Manjamanja ery nge madame zany e. Ny tare tsara haingo ery. Ny bika amin'izany mivoaka tsara ao anatin'le robe lava manara-bata. Rondro ty koa mba mampime tsy hoe aza ve zao zay olona mahita amin'izao paosiko zao hoe raha matoa efa antitra nefa mbola manenjiky ny adijon'ny tovovavy kely ihany. Dizy kosa le hoe antitra e. Madama za ampitay anamiko toy ireny hoe zoko vavy tsy mifakaiza taona amiko ireny. Aiza kosa marina angeo azy zany e. Efa izay ngamba raha mily chauffeur e. Izy mety zay ka efa tonga tokoa mantsy ny orano lazaiko taminy. Zay ary aloha rono fa lasa vetivety eny ary dia ono isana sakafo hariva ve zany madama sa ahoana? Tonga zay sahazandry ihany sy mama ihany re karakaraina fa zay mantsy any amin'ny restaurant isakafo. Eny ary madama sery madame Nadia e. Nefa tsy aloha hoe manambary toy izay hijanao toka tena mandrakizay eto e. Ny tena efa mia mahazo taona ihany nefa tsy mananjanaka andiny. Atao aiza fotsiny reto harembe.
Inona reto ny fety tany? Toa maraina mihitsy matindry vao tafotiko. Tena nafinaritra ry mama. Fa ahoana marina moa zany ny aminareo e. Ahoana amin'ny ahoana fa tsy azoko. Fa ho dindry fanina ve sa za mihitsy no ampatsiahandrian'le izy e. Tsy aleo ve tsy mba lehilahy mitovitovy taona na zokindriny hoe rahana sy vadiana fa tsy tontovy lahy kely zandrindry amam-polo taona mahery to. Io ndray ny mama. Maninona ka? Izy anambady aza ve tsy mametrakolana dia za ndray no andahy. Fa nga efa nilazany anambady endrinitsy izy ka. Ohatray. Izy aza nge efa ela ny nanam-paniriana ny ampiakatra fa zany mbola ny salasala ry mama e. Mbola ny zato etra azy amantsy nandritra an'izay fotoana izay. Ay ve? Tsy raha mama koa aza ve mba mifanojo tamina lehilahy tena tia sy vonina ny apakatra ho vady. Fa tsy reny lehilahy adalam-bola na efa vadin'olona toy ny taloha reny. Zara teo efa intelo be zao no maty vady kanefa na zazaray aza tsy mbola nanana. Za nefa ty miavoko taona ihany. Na dia izany azako dia efa nampahafantarindry azy be hoe efa maty vady intelo ndry io. Efa nilazaiko taminy hoe efa maty vady fa tsy nilazaiko taminy kosa aloha hoe efa intelo mintony. Sady tsy hitako tsongotonga izay tokony hampatahotra amin'izany e. Ny fomba rehetrarehetra nasain'ilay tokaizantsika iny natao mba hampiala an'ilay mafanatratra. Efa mitanterahantsika tsaka sy andavany avokoa. Raha tsy izany no mantsy dia mety hanambady fampitony izay vao tsy maty vady intsony. Sa ve mama tsy mba maika nihita zazavikely amin'izay e. Ny atahorako nge rehetra dia hoe ahoana? So sanatria ahiratra amin'ny masom-panany rehefa any aorianany raha to mahita vehivavy tanora mindry izy. Dia eo ndry ny raisiny. Ny mama koa zany dia tonga dia nilafiratsy ny zavatra foana ny jerena. Asa loko. Poa. Na misaraka amiko azy izy sika ne manany ampy. Na zaza firy aza ny tonga dia vita foana. Diso manamaivana zavatra loatra raha indry teka. Tsy tadidy mama koa angamo fa za zany efa tapa-kevitry ny anao mère célibataire taoriana ny nahafatesa Bruno tapika iny. Fa hay moa nanomana surprise ho an'ny fiainana dia iny zany nampifanijony tamin'ny marika iny ndray. Hiterateraka fotsiny aza saika ataoko. Maika amina oritiana amin'ny herinandro ihany azy izy dia hanomboka hipetraka atao amintsika. Ny ariko. Rehefa izay ve moa ny tandrifa mampety ny fiainandry maniny? Andeha hidina aloha fa efa naona be koa zany ka misy gâteau kely izay mantsy hoe nampidirika eo amin'ny frigo ao. Ohatry ay verondro ty efa eto ambaravarana eto e. Ie, saika ilaza fotsiny aho hoe efa vonona ny sakafo any ambany ka. Ay, efa saika hidina henana ody ambavafo mihitsy zao za io. Ny fiara izany gambo madama. Etsiriako efa eto ambaravarakely eto. Ireo tokoa mifampisakambina ery reto izy. Mahatsiravina. Mandrosolesy zao no atao aminay. Androzy tokoa moa zany ko. Ay, efa tonga dramelo sady kosa ny entanaoko. Rondro avy kely aloha aty e. Zay madame. Why? Manahoana amin'izay? Manahoana Rondro? Izy Rondro no Ramse Marka. Dia izy indray rery Marka ny Rondro mpanampinay ato trano. Ay, faly mahafantatra ny Rondro. Dia za koa toraka zandra amin'izay Dia tonga dia arosoy amin'izay ny sakafo ny Rondro Eny madame. Za aloha dia hiantso amin'ny mamany ambony. Iloza kely vetivety aloha anao ry Marka.
Za koa ngamba andeha kely ho any an-dakozia fa tokony efa bataina izay le loko. Leo koa zany anaraka nyrondro any an-dakozia za ve dia hijanona rereto fotsiny. Manina nefa raha mipetraka eo ihany sa andao ary. Manentoento iry ange zany fofokendo ny rondro zany Ianao tiako mampomeka. Neveriko fa ilasiny. hitako. Fa zao tokoa ry marika. Oe ahoana? Mba tandrotandreo miany fetsika, indrindra rehefa maso ny madama. So mantsy ay ve marika ty an-dakozia ty zaho mantsy gaga hoe lasa iza vetivety teo. Mba jerijery kely ny ato an-trano ry ary na dia. Ay avy amin'izay ary ty fa efa ao mamy. Dia irondro rery ve zany zao hitonan'ireto sakafo maro be reto, sao dia mila fanampiana kosa tsy maninona rehefa taomiko miadana eo sady asa efa mahazatra koa nge zany Leo aloha narotra resaka marika amin'izao madama mbola manao pisiny izao. Lasaiza tokoa moa izy teo. Zano mijery tele eo amin'ny salon zany kosa angambaka. Ngara misy marika tsy nanao pisiny niaraka tamin'ny madama. Efa nandresy lahatra ihany na dia teo fa za mihitsy tsy mahazotiko. Aleoko aloha mijerijery film mipetra etsy rondro fa inona ary ty mijorojoro fotsiny ty sady ny raharaha koa efa milamindama daholo ka ahoana amin'izay ny fahitany raha misy marika ny aty aminay mahafinaritra. Tena mahafinaritra ka. Tena marina le lazainao hoe mpanefoefo ry zareo reto mahagaga no mbola mijenona dia salle de fitness fa tsy tonga dia nividy fitaovana dia aty an-trano ihany no manao fanatanjahantena. Ka le mivoaboaka any mihitsy angeny mahafinaritra azy Zay tokoa mba mifoka rivotra madio vao maraina hoe efa ato foana koa mantsy andro toko-piainako. Zay aloha raha tsy mivoaka matetika tany tokoa nga izy ozy ianao nisy nanatanterahana andreny tetika sampionana sy ampifankahitananareo reo ka. Zay aloha ary hatreto aloha dia azo atao hoe mandeha tsaka sy andava-daolo mitetika rehetra ndrarahana indray zao nodingana manaraka. Zay efa ho tanterahana tsoela. Tena mahay aloha elahy Zany tsy mihay zavatra hafa mihitsy ny fandiniako azy miaraka nandritra izay fotoana nipetrahany latato izay. Mana-talenta ngeo azo ho bandy zao sady vehivavy iza koa moa nitsoroboka amin'izao bogosy ity atsika izao eko elahy dia midoka tena tao papelika eo nanomboka niaraka taminy azy ange elahy vao lasa nahazo aina tsara fitafy oatra izao atao ahoana ary le olo tiako taloha koa tsy mba nahavatra ny karakara firiko. Fa hatramin'ny oviana indray lasa olo tianao taloha ka vazivazy reny iny sao ianao tezitra eo lasa zoambily tokoa moa zany ty ny olo tianaoko dia inady any mamasosy. aiza kosa dia hoe zoambily hoe madaminady angetsy dia tena hoe antitra be manakory mbola mitana tsara izy iny raha hoarina amin'ireny vehivavy mitovy-toana amin'ireny. Izay koa ilay ilazako anao matetika hoe soki riska gainy tsy miriska ho ainy. Anika nafiana ohatra amin'ny olo tiana hohan'ny mpampiasanao. Aiza koa dia hoe nafo elange eo foana dia zaho ala
Sy fomba azoantsika any areny aloha ny atao dia avy eotsika mipitsika. Na izy mihitsy aza moa ny apitsika maninona e. Zany ve dia tsy ho vita lahy e. Dia ahoana nefa raha zaho indray no maty voalohany eto ka? Raha ny fitantaranao manko dia hoe karazan'olona tsy mahavanim-bady na irony antsoina hoe mafana tratro roa no tiana ady atyko. Mbola matahotra an'izany foana izany elahy ty. Efa hoe tsy vao indray ry zareo nireko ny resaka fa nanantona ampitaizana lana le mafana tratra. Matoa izy vonona ny anambady indray aty aoriana dia resy lahatra izy izany fa mandaitra le izy. Dia tena siora amin'izany tokoa ve aloha ianao tika? Eno zaho mihitsy aza nasainy nikarakara an'ilay izy tamin'izaiko. Fantatro tsara ny asan'io zavatra nasainy nikarakaray koa. Na dia tsy nolazainy tamiko aza. Sady efa ety atsasadalana indray ve ry marika vao hinotra. Eny efa lasa lavitra ihany tsika izao ka tsy maintsy ho tody hatramin'ny farany. Efa mitapa-bolana ihany koa no natanterahana ny raharahanoy. Mba izay ahay. Ary aleo ajanona amin'izay ny resaka fa reko nisy olona miakatra tany ka. Zay no nahavitan'ny raharahana sy nadia. Tsy misy mahatsikaritra ny zavatra hafahafa mihitsy ry zareo hatreto satria na ny fietsiko rehetra aza lasa mandeha ho azy. Fahasambarana tsy misy toy izany koa moa no iainako miaraka amin'ny nadiako. Zaho aty sady ny aina azo aina ery satria tsy miasa saina na amin'inona kanefa dia mihinan-kanina matsiro isan'andro. Sakafo karakaraina rondro. Ahoana marina moa izany ny amboko sy rondro ty e. Tena saika adiniko tanteraka ny fisiny dia ho tanterahana tokoa ve nitetika efa nomanina hatramin'izay sa ahoana? Lasa jeren'ny tele nge raha misy marika izany e. Ay rondro, tsy dia mahaliana koa ilay izy ny tena marina e. Ny vaovao entinao? Inona fa tsy ny fanembonana anao moa? Fanembonana ahoana moa fa tsy azoko. Izany koa ve dia tsy azony lahy e. Tena ngomalanga eo aza e. Toa tsy mba tsapan'lahy mihitsy izany. Ka inona raha hoe rondro no ataoko e. Tsy ho traingo eto ny nafenina rehetra raha tratranina diamanao fihetsika hafahafa etsika. Ai, mba hiteta-vevitra moa mba ahafahantsika sela misitaka kely ka na ampisitaka ny rimadamry. Sarotra be re izany rondro a. Ny olana mantsy dia ity e. Tsy maintsy misy mijanona foana ny ray amin'izy mianaka matetika dia tsy misy fotoana ahafahako mikofoka mihitsy. Marina raha tsy izaho tompony indray ty ny miafiko. Aza malahelo toy io moa e. Ao fa tsy maintsy hitady hevitra ahy. Arany napidina ty saribakoly ty eto e. Sady amin'izay mipetraka tsara eto amin'ilay kanape voavy mipetrahako teo mihitsy le izy. Mahagaga. Aleo aloha alaina dia averiny ery amin'ny toerany fa tsy dray. Ary mba ratsy tareko indray izany saribakoly nady azy zany.
fony veranga dia hita tao haingo trano. Ty ve tsy ampahany nofo ratsy. Ny volony vaky tampona misaritaka be. Ny masony amin'izany mivandravandra mampatahotra. Ty molony mitsiky tsy ravo hafahafa izany. Ary toa variana be ho amarika mandinika an'iny saribakoliana e. Ay ve no malalako ihany e. Mba gaga fotsiny amin'ity haingo tranonareo tiako. Haingo tranontsika hoe ka hoana mifandinian'la azy mahafatifaty kely e. Hitako toa saikatra be ihany ala namaly ateo e. Aza manafa na izaho koa aza nge mahita hoe ratsy tarehy be iny saribakoliana e. Tamin'izaho mbola kely izany moa dia natahotra fa diranovana an'iny mihitsy. Rehefa hitako matetika ilay izy dia toa zatra ho azy teny ihany ny saiko. Tamin'ny ianao mbola kely? Eny e, efatra mainty koa aloha raha ny fandiniako an'izy ity a. Ie, efa mampolo taona ny maromaro mihitsy azo no misy ny saribakoliana tato amin'ny fianakavianay. Tsy azoko. Tato amin'ny fianakavianareo ahoana? Sao Andrinibeko antsoina hoe Razana Bololo izay izy iny. Renibe mama moa zany raha ny tena marina kokoa e. Fa apasy isaky ny génération ray. Rehefa feno 20 taona ny tovavy ato amin'ny fianakaviana. I mamy zao no nomeny ny Renibeko an'iny dia anjara ndray avy eo no manome azy. Mba miavaka kely koa nge izany fomba ny fianakavianareo izany e. Fa inona hono no tena tanjona amin'izany? Sa mba karazana fahatsiarovana fotsiny? Karazarazany. Ianao moa ve efa vady ka tsy hana fiainana intsony? Tsy azoko. Zao le fanalahidy kely ao amin'ny lamosiny saribakoliana ihany nge ny fanalahidy mampisokatra ny vatakely feno firavaka sarobidy ato e. Izay firavaka volamena ny akamaroany. Anisan'ny firavaka tao anatiny io reny peratra nampiasaina tamin'ny mariazintsika ireny. Fa ay ve tsy haingony fotsiny izany fanalahidy kely io? Ary mafiesorina be nge izy zany Misy fomba manokana fisotanana azy mihitsy ka zahay ihany mahay azy. Fa raha toa ka ahodina imbetsaka indray io fanalahidy eo amin'ny lamosiny io dia misy voninkerakely izay mandeha eo. Ao tokoa iandramana. Fa kely mihitsy ka. Tena marani-tsaina le Renibe anao. Izy aloha dia izay e. Na zavatra be dia be hafa tsy takatra ny saina ihany koa aza hono izy hoe mamako. Tsy ny vehivavy rehetra fianakavianareo ange izany no omena azy ity raha azoko tsara e. Fa nahoana moa? Ohatra hoe ny rahavavy mama zany tsy nahazo satria nomeny Renibe anao any raha ely reninao le izy. Ka vavy tokana foana nge ny ato amin'ny fianakavianay hatramin'izay e. Za zao vavy tokana. I mama sy ny Renibeko ihany koa toraka izany. Tsy nanana raita-pona iray aza. Ilay Renibe any mama tompony ihany zao ny nanana ary maro be mihitsy ry zareo. Fa kely indray izy zany le vavy tokana ve midika hoe tokana fa manana nadasa, tokana tsy misy raita-po mihitsy. Tena hoe vavy tokana ara-baky teny ka tsy manana raita-po. Dia tsy mbola nisy zazalahy teraka mihitsy zany tamin'ny fianakavianareo nandritra an'izay taona ny fandimby izay raha azoko tsara? Nisy ka. Fa toa hoe teraka andro vitsivitsy ony dia maty. Raha ny tantara mama tsy hay hoe maninona efa nanana zokolahy nge hono ahy e. Fa toy izay nilazaiko anao teo izay no nahazo azy.
Palahelo indray zany ka. Marina moa dia nareo ve tsy mba nanontany tena mihitsy hoe maninona no mitrango izany rehetrarehetra zany? Hoe sao mba misy antony manokana? Efa ela mihitsy no nanontany tena momba an'izany fa tsy mbola nahita valiny mazava aloha hatramin'izao. Anao angamba izany finday maneno zany a? Izy mity ka. Ilay ramosena-pitantanana ny orinasantsika ny Tamatavy rery marika ny antsy teo misy olana goavana ilana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ireo mpiray ombinatoka hono ihany ka noho izany dia tsy maintsy midina ny toerana. Resaka tsy vita telefônina mantsy le izy. Dia ahoana izany? Roviana izany ianao no tokony makany? Farafahatarany amin'ny faran'ity herinandro ity. Maninona tokoa moa izany raha mba miaraka amiko any alahy mba miova rivotra kely koa amin'izay. Mama maty izao fantatro fa andeha tsy hijanona eto izany iny Tsika ngeka voatahoarinana havitanina raha tsika ny tany Dia maninona? Amin'ity koa ngela mba afaka atorotoroko an'ilay orinasa any. Raha hifindrany ihany manko sika dia tsy maintsy ampianarina fitantanana lahy. Ilay mivezivezy toy izao mantsy ny tena manahirana. Aleo mihitsy aloha hijanona amin'ity rinadiaka. Sady avela tsisy olona eto ve izany ny tanàny Tsy misy olona ahoana koa ary. Raha ndry mpivady mpiandro tanàna koa nge manome toky. Io rondro koa mbola eo. Raha tsy hoe hodika any ambanivohitra nga izy. Dia tena tsy haiko mihitsy rery malala fa tena tsy mahazoto mihitsy aloha amin'ity ndray mitoraka ity ka. Aleo mba namany amin'ny manaraka re Eny ary rehefa izay ve moa mahafinaritra anao. Tena miala tsiny re Nandeha irery madamo ary tsy hiverina raha tsy amin'ny herinandro. Izany hoe manana 5 andro be izao za somary galabona. Esery madamo nady andraso aloha tonga dia hiakatra any amin'ny marika. Mety efa miandry ato amin'ny efitrano madamo ato nga misy teo fa sandraiko nikarokaroka zavatra izany. Inona koa ary izany zavazavainao izany? Isoka natamoka ny varavarana sady mody manao feo madama. Inona hoy izany karoa malalaka ato izany Tsy ary toa tsy misy olona akory raha zakay atoko. Iisa izany le reko tato teo? Andrekako toa misy tanana mangatsika bainga manampina maso izany. Fa tanan'iza koa izany? Aniza reo? Marika koa izany manaisaka. Tratrako ndray aloha ianao tamin'ny. Inona moa fa tsy saika anaitra indray zao tia mitratrako. Efa tsy andronao eriny karana aty ambony aty. Efa lasa tokoa moa madamako. Tsara lasa ve zareo lasa fa nga ela tsy tia hitaka. Sa efa natakan'ny lahy madamo rondromanitra. Sory ao an-tsainao izany fa tsisy atakaloko anao izany ho andry ange ny antony janonako Atsika roa izany ny lapany ioko. Ela marina ho antony veliko fa efa tato nareo olona nikarokaroka zavatra tato amantsy teo. Nefa rehefa nisokafako dia tsy nisy olona akory. Avela ho any aky izany ary malala fa ndao atomboka ny lalao Ary iny izany zavatra miparasaka izany? Any ambany anitra ny fandrenesako azy teo Inona koa ary ty ataonao? Rehefa avy eo izany jerena any fa izany koa ve natao ampiasa saina eo Mitoy ny revy.
mahafinaritra ery nge matory eto ambonin'ny fandriana amin'ny madama izany. Ka efa amin'ilay manara-penitra kosa nge io e. Fa zao ary mba aiza marina moa ilay champagne nafarako tamin'ny rondro teo e. Zay zao sisany tsy ampy dia tonga lafatra ny fiarahana. Ny labozia manodidina fandriana reto efa mirehatra tsara daholo. Ka efa hoe bedy madama amin'iny eo ako. Rehefa misy vahiny tonga ihany inge ato otrany vao mamoaka andreo izy. Farondro izany koa ary ahoana e. Efa tompo tanàna nge za ato e. Ary efa tompom-bady ihany koa. Ka amin'ny fomba ahoana no mbola ibedesany a? Lazaiko fotsiny indray izy hoe mba te sotrosotro kely a dia nolaniako e. Endray ariko. Sady mba manafana ny revintsika rory. Ka izany efa zany akalezany an-dakozia. Tsika reto mantsy toa samy tsy manao afa-tsy atin'akanjo tapon-kenatra ako. Iza koa ny ahitanao eo e. Tsika rery nge no atao trano zao e. Aleo arangalako azy fa tsy. Dia azafady hoe ry Marika, mba ho dia mitodika any akafany lohany tsaribakolo izy fa mahasositra be ty fijeriny ka tovinipinitra be mahakamo izany. Manoatra no reny manara-maso sy zavatra ataontsika ireny izy. Sy ay io saribakolo io izany no mahamenatra anao ka mahatonga anao tsy mety miarina teo. Andrasy fa ampidiriko atsy anaty vata sary anaty mihitsy izy fa na za koa aza atao tsy tia maizina am-paoziny izy tia mihitsy ka. Enao koa aza kay mba tsy tia azy fa moto manatsafy fotsiny. Lasa aloha. Endao e. Manoatra no rem-pivady fo manao vola tantely re. Tsy sanatria kosa aloha hoe mandeha tsy afatavony fa mba manararaotra ny mahatsy eto amin'ny madama fotsiny. Mbola tsy azo tanteraka mantsy ny fandresena. Dia mba ahoana tokoa moa izany raha miverina tamiko eo ry madama reny. Tsy eto ny raisina. Trainiko daholo mipaika rehetra. Aleo angala amin'ny masaina. Fotolakandro teo very zareo ny lasa dia verina sady fa mba lasa mamana latapaka teo koa nge ato amin'ny efitrano madama izany. Ny varavarankely anefa mety tsara daholo. Za tsy mamokatra fahanana sahala amin'ny ampola ny labozia. Oay, izaho kosa manampy lamasotro izany. Tana marika indray na misambangatsika be izany. Ary tsy haiko mihitsy ny karantina. Aza manao sangirajo toy io ry Marika. Mba hiterity tanana ka mamanala be. Ny olona izany efa mangatsika. Esoro Marika. Ndrikako toa lava obe nge izany. Tsy mba tana Marika koa izany ka. Hoe tsy sapaina ny sandriny. Toa manao akanjo lava tanana. Marika nefa toa tsy manao ambony akanjo. Toa matahotra izany mierika nefa tiako fantatra hoe izy sa manao sangiratsy amiko izany. Aleo sangiratsy ezerina. Lanitra toa voaherika dia maty daholo ny labozia. Toy ireny esy mitsoky ireny mihitsy izy teo. Ary nisy mitsolo ato mpandriny io. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny eo amin'ilay table de nuit. Andriamanitra, fa aiza foana koa ary Marika. Sa misy manao sangiratsy amiko eo. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny ny tasako.
hoe olona misalokona lamba mainty be izany. Loste. Tsy mety mirehatra koa ilay ziny eto amin'ny table d'hôte. Fahaizako ary masika. Sa izy io manao sangratsy amiko. Zavatra fanataka sa toa migongona hafafa be nge izany. Randro fa izy hoe Rondro fa inona ny antony mampiantsoantso anao eo e? Rondro ary toa tsy valianao fa ilozanao mandinika ny tongo-pandriana eo fotsiny. Rondro sady amin'izay valoarika toy ireny nahita inondreny. Marina ratsy miazakazaka tsy fidy mihitsy any niakatra taty e. Labozia amin'izany toa mivonoana daholo. Rondro fa manino indry e? Toa tsy omitsy ny fahitako an'izany. Rondro ny zavatra mainty be iny taromary tongo-pandriana sao. Fa zavatra mainty be iny eo aza tsy misy ninina koriko. Misy zavatra ho atao. Tsy fantatro na olona na ininy. Aloka mainty be ahoana koa e. Zaza tamin'ny hiditra teo tsy nahatazana an'izany akory. Ay, sainao marina mantsy ny ainan'ny atrehako teo ka tsy taitra akory ny ianao mime. Raha nisy kely angety saiko latsaka hatramin'izay tsy latsaka mihitsy teo e. Soa ihany asa fa voanarehatra ny jiro dia tsy hita teo izay nalehako. Raha tsy izany angamba dia maty teo aho. Fa inona nefa naela-pianao tany e? Izany rehefa laha ny andro nikarokaroka ny toerana nampirinanareo antony vera kely misy tongony tony aho. Aika tany ambadika be amin'ny fitoeram-bolia tany ilay iziko. Ka ome vera ray raha izy troko azy e. Feno mihitsy ty verako ty. Fa ianao ve adaly e? Mahery be nge io e? Feno fotsiny ho aho. Raha losoko afaka ilay izy e. Tsy ireo ange raha tsy mifatsitsitra mahafinaritra iry ilay izy e. Andrarao aingana re ty verako ty fa tsy lozanao mandinika an'iny eo fotsiny aho. Eto aty ary ianao koa izany dia efa mandodony iry. Zay aoko aloha ny amba hanidinako kely e. Misaotra. Otry nga tsy mba asiana tsinitsinina akory izy ity fa tonga dia goana be fotsiny amin'izao. Zaza teo saika matoko tsinitsinina. Otray fa mba verinina koa ary tony e. Na vera azy ety aza ve tsy mbola mafy. Vao andeha andraraka an'ilay champagne dia vaky miparasaka tetỳ an-tanako ilay izy. Tena fambara loso izao ry marika. Marina e. Tena matahotra ka. Toa mandreraka koa izany ka. Engany mba hisy vera atao amin'ny komody ato. Otry ary naverinao tamin'ny toerany indray nga ty saribakoly ty ka. Saribakoly? Fa iza tokoa no namerina an'io teo? Iza akoatratsika sianao e. Tsika sianao reriny eny anto e. Ny fahatahorako an'io aza very marika sahalaninako izany reny dia davinao mbola hikitsika an'io teo. Mba fa hafa koa izao trangan-javatra izao ka. Sady io nonge ty endriny. Ie. Vinitra dia vinitra. Manoatra no ireny zava-mananaina manana sy mahay maneho fihetseham-po amin'ny alalan'ny endrika ireny. Manosolo kosa zavatra rehetra izao ka.
aleo mihitsy aloha hitady toromaso fa tsy mijery fotsiny lazam-pianatra hoe iverena an'ileo zavatra io indray. Tsy mety koa izany ataonao izany Rondro dia avelanao angaina fotsiny eto izany no mibandy. Tsika nge hoa efa ela tsy mba niaraka le tie tena mifona lery marika tsy ao mihitsy kosa izany. Dia ifampijerijery fotsiny eto izany tsika kosa. Misisiary eto akaiko eto hoe ianao kosa izany no anoatra noho ny zazakely. Variza kosa ny mandondona amin'ny andro alina ao ambany eo izany. Sa irandrily inona nefa ny antony hitadiavany antsika amin'ity andro alina be ity. Aleo aloha hijerany sa vetivety ary Rondro. Ianao koa tito tsy mahaitsika eto raha izao fahitako anao izao ko. Anaraka ny lako iza koa hijanona rereto. Andao hiaraka ka ndao ndray ariko. Andraso aloha nao anty akanjo mandry ity fa mangatsika izany. Toa tsy misy fiantona koa nge izany fandondomany eo izany sady amin'izay mehmafy ihany. Inona koa ary izany ataondrandry izany efa ho avy akizay no tazanina trery an-davarangana aloha izay vao nidina taty. Iza ny mahalala raha ry madama no miverina tamo. Aleo izay tombadika kely eto ka. Miverina very zareo dia tsy nisy feona fiara teo. Hoy ianao iza ny mahalalako. 88.8 Cool FM, la radioactive. Otry tsy misy nizaniza kory ange ato ivelany ato. Hitako ny varavaran-drandry aza to efa mity be daholo ka. akatony any io dia andao atoroka. Ry ary ohatrany misy misintona koa nge izany varavarana izany Maninona? Misy misintona mana. Jerenao fa tsy mety mihidy. Asa manao sangratsy eo tena matotra nge izany jereo fa tsy mety mihidy le izy ho Ino tokoa. Ary toa misy tanana mainty dia mandrazo ny le varavarana ndrasa malosaka be. Lava be. Fa ahoana maro izao Ilametika. Ary izy mijoro ao tokoa nanio mata. Toa manao robo mainty mirebareba be. Izay tao romotra mampatahotra. Tazana ihany na dia misarona valo mainty be aza fa izy io maka. Izany mahalala zao iverina ihaka tany ianaro Rondro anga ianao. Manentiketsika nge izany Fantonany amin'izay rery kokoka be. Aingana Rondro andao aingana. Mandady miakatra ny tohatra iny le izy aingana ianao. Midiro aingana Rondro mbola atao amin'ny efitrano madamaty amin'ny ve ny afinaromarika. Fitadiavinao aizany any amin'ny dosy marika poa mafy be mihitsy ny migeza ny farafarazany. saika tsy foritro marina le izy raha nisy kely so ihany fa voahiditsika le varavarana. Andrekako fa misy inona ndray Rondro io serenao ke mombo fanjineta misoloa takoko tsy saloka be. fa izy oty dia le sarobakoriko toa itsy nisy nametraka etsy ambonin'ny seza itsy sady misy namerako levekio. Fa inona daholo dika izao maka. fa efa tafiditra tato alohantsika ve le izy teo raha sotomoko le lamba dia raha tsika mahita eo izay miafinao. Maka
Vito tsy misy izamiza kory ato. Famisinina izay maka. Misy mitazona mafy beny. Tongotra ilany rondo. Avy ao ambany fandriana ao ilay izany. Indray ilay tanana marosaka mainty be. Losy ty maka. Tena losy. Ilio mafy maka. Zay. Fa afaka ka. Afaka. Mandina ilay izy. Tole raha matongo samoalo mainty teo ihany. Pirikotra be ty izy. Ina reno tao. Mila manatona ihany. Andeha sirika ivoaka iananga. Sy aliany aliany. Sokoa tsy mbola tafavoaka rehefa fa hoaika anao rondo a. Rondo. Tia lalako koa ty to. Mba anaty zavatra ty. Sady manatona ihany ely izy. Mijiro ty tapatapaka hafahafa zany. Mbetika maty mbetika mirehatra. Aza manatona ianao. Aza manatona ianao a. Tsy misy elana intsony fa mihitsika eto an-davarangana eto zany. Ary marika mbalanao ahoana. Tazaka ao tavarangana io. Ary mboly ho anoloany foana dia ilay zavatra mainty be ve. Milasaka marika rehefa soa toy marina ka. Marika! Marika tazemo! Marika! Zahay ary ilay nahiko. Tena lasaka feny an-davarangana marika. Misy zavatra fa nihevitra mora momba ilay natevitra mainty. Ty manatona ty koa andry. Mety reny angambo marika nihika teo. Iotiko mety reny angana. Losy ty marina. Tombotra be vavany. Vaky hatramin'ny lohany koa angamba fa feno-draha be to mirary vaty ny anjarany teo. Misilinika be ny raha. Marika! Marika! Marika ho ah! Apiola zia! Maangana ianao! Apiola tay e! Rarinko sary mama. Dia toy izao foana ve ny iainako. Mandina retsy. Dia mivady fampitony tokoa ve zany vao hijanona izao nao fa ratsiko izao e. Efa inefatra atono ny sonany vadiko. Ka ve zay na dia oka izay zany sanako zany. Tsy nandaitra akory zany ilay ody mampanatratrana san'ilay mpitazany karakarainy. Mahery vitana loatra tokoa angambary mama. Alakosy. Raha natao tao ambavadibahitrovy angamba tamin'ny mena vava dia mety vao hitako. Aza miteny toy izany retsy ndria. Efa izay keo angamba retsy ny anjarany ah. Tena tsy mazava amiko koa ny fomba nampianjera azy fotsiny teo hoe izy tsy hoe ma satria ilay champagne hita tao aza tsy nisasaka akory. Eny fantatro hoe mafy zao kanefa mahaiza mionona retsy ah. Misy aza nge olona mirijarija be kanefa maty rehefa tonga ny androny.
fa manindry izy Nadia. Manindry e. Tena tsy mety mahazo aina mihitsy ange izy zany. Nadia hoa. Aloha tsona mihitsy Rondro ka. Rondro avy aingana Londry aty. Laly ny zavanitranga tamiko somary kandray aliny ka mbola mangovotra ihany hatramin'izao. Fa inona marina ry ny zavatra nanenjika anay somary kiny ka namonina mifaty azy. Dia misy mahatototo koa ve atao amin'ity trano ity e? Ka nefa toa tsy mino ka hatramin'izay ve dia tsy misy an'izany dia zao vao izy vetivety io. Tsy samy tantarany zavany marina tamin'ny madama koa aloha e. So mantsy lazaindry zareo fa ho lasa daly eto. Fenjerana hatrany an-davarangana ho ihany nahavoa azy. Sady izay koa ny rahanay sy randrim-piandry tanàna nanatrika teo. Tsy nisy diana fikasihan-tanàna raha teo koa moa teny amin'ny Vatanymarika. Zaho efa tafavoaka tetỳ ivelany no nitranga ny losa ka tsy misy antony tokony ny ahiahina. Ny efitrano madama koa efa nalamiko mba tsisy ahalalana hoe tao izay ny saika anandry. Nijanona ny asa tato ihany aloha dia matahotra azy mba tsy hamailomailo ao madama koa. Sady aiza koa moa ny hita asa tsara karaha manao ny ato vetivety eo e. Azo atao hoe milamina tsara ny fiainako ato satria mitovy amin'ny sakafo eny antovia madama ihany eo amin'ny loza koa dia tsy maintsy miditra amin'ny efitrano madama foana isan'andro. Mila fikarakarana be mantsy izy satria nanjary tsy dia salamatra amin'izay nitondra ny voako izay. Rondro Andriamanitro taiza koa masina saika fototra hatramin'ilay vera tetỳ an-tanako masina. Hay ve madama ihany e? Ndry fa tadiavindry ho iza koa nefa e. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary ty mahataitaitra lavandry ity. Saika hijery fotsiny ary efa vonona ny sakafo. Milaza honoana mantsy madama Nadia ao. Efa ho vity ka. Tonga dia midira fa tsy midy io varavaran'io e. Io indray ilay saribakoly fa manara-maso. Aleo tsy mijery amin'ny fotsiny ka ny saiko mihitsy koa angambany efa voka. Rondro tsy ao mihitsy ingendry izany e. Ay miala tsiny ndray madama. Io ilay sakafonao dia efa nataoko mendimendy arak'ilay nitiavanao azy. Le trondro misaotra kely Rondro fa inona tokoa mahazo andry ity e. Fikary tena nisy fiovana be mihitsy ndry hatramin'izay nisiny ny lozy izay. Lasa mailomailo lava, taitay bombona, saiko tsony e. Ka tantara ho ary raha misy olana fa azako bonina rery ihany e. Mino mihitsy efa misy zavatra fenindry aminay Ay ary ny indry dia ho tantaraina madama tokoa ve e? Amin'ny fomba hoana nefa ninony sa aleo raha angatantaraina any tsy angatsika ve ny sakafo madama e? Tantarao rehefa miainandry aho ka zao ary le izy ny madama. Fa vonina ve nefa aloha madama hiaindro sy ino izay lazaiko e. Zavatra sarotra inona mantsy ny saiko tantaraiko. Inona daholo ary ny dikan'izany. Tonga dia lazao rehefa inona ary ty be sasy teny ity. Zao ary nisy zavatra mainty be izay tato ry madama. Tsy haiko izy io raha fa naratsy na matotoa na inona. Fa io zavatra io namono andramosay marika fa tsy fenjerana tsotra akory. Aleo aloha tsy teny mahakasika an'ilay saribakoly fa soa lasain'ny madama ve fa hivika.
Mila avance. Aime-vous l'avance hatramin'ny 10 minutes AGH eo no tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Piara-Miasa aime-vous l'avance. Béani Madagascar. Il est 19h15. Na ny ferahana somary koasaka. Zavatra mainty be fa zavatra mainty be ohatrany ahoana dia endrika ve nahita an'ilay izy? Endry ry madama, miseho amin'ny endrikana ramatoa misarom-boany mainty sy manao robe lava mirebareba be ilay izy. Zay ary le fanahiko. Tena tsy afeniko anao ry madama fa tena nanjary matahotra. Indrindra fa rehefa tsy misy olona koatra ato an-trano ato. Tsy ho tamana ato tsony raha izao no mitory madama, tena marina e. Fa inona nefa ny antony tsy nitantara-ndrian'izany taminay hatramin'izay e? Raha tsy nisikotra zany dia tsy tapa-kevitra hitantaran'izany mihitsy indrivo. Ka izy ary mba ino an'izany eo ry madama? Tsy lazain'ny olona fa lasa dala eo a. Zao ary atarao amin'ny tsipiriny mihitsy izay zavatra hitandry tamin'io alina io. Zay ny tantarain'ny rondro taniko ry mama. Ay ve resaka izany ny tena zava-niseho tato hoe? Tsy diso mihitsy ny eritreritro ry mama. Tsy misy idirany hoe mafanatratra na mahery vitan'izany tia mahazo aty. Izany ny tsy nampandaitra n'ireny odiny men'ilay mpitaizy ireny. Izao avao tena resy lahatra fa io fanahy ratsy namonina faty any mariko io ihany no namonan'ireo vadiko teo alohany. Asa ratsarony mama fa nisy fotoana ny tantaran'izy ireo trangan-javatra misy itovizany amin'ilay nitantarain'ny rondro. Le hoe aloka mainty be mandindona. Io mihitsy. Mahagaga tokoa aloha e. Dia tamin'ny fomba ahoana nefa nahatonga izany fanahy ratsy izany tato amintsika? Dia tsy fantatro ry mama. Itsika ngeika efa nifindra trano farafahakeliny iny telo e. Satria isaky maty vaty indri dia nifindra tranontsika mba hialana amin'ny zavatra toy izany. Dia nifindra taty Antananarivo mihitsy aza nefa randy. Ka na ity tany misy ny tranontsika amin'izao ty aza nge efa nanaovana fanahy dia adina lalina mihitsy izay vao natomboka ny fanorenana e. Ary vao marina fa tsy misy fasana nafatin'olona izany teto. Nangalana mpanandro ihany koa tamin'ny fotoana ny idinany fototra. Tsy ilay tany na ny trano no olana ry mama fa isika mihitsy mety misy fanahy ratsy mitoetra ao amin'ny fianakaviantsika rehefa nataoko ny fandiniana. Zany ve? Aiza ve ka maty vady foana tsy mahavanona zazalahy. Mihina fa misy ifandraisany amin'ny otranga rehetra io. Na izaho mitondra voka tsy mety salama izao koa aza. Ka raha izany tokoa ary marina. Dia inona no tokony atao sindrika? Sa iverina any amin'ny lerangam-pitaiziny ihany? Voapirofo mantsy izao fa tsy misy idirany mahafanatratra mihitsy ilay izy. Mena ary mama fa efa fantany hatriny ela hoe fanahy ratsy io fa izy fotsiny tsy te hiditra lalina satria mety matanjaka lavitra noho izy ilay devoly. Saretsy. Na koa hoe tsy te hiady an-trano ry zareo. Nefa nge resaka voly izany efa lanitsika tany amin'izany. Ka hikaroka mpitaiza maino izy zany tsika ozy indrisa ahoana? Tsy antsony ny vahaolana ry mama. Fa inona indray ary? Fotoana tokony hitodiana tanteraka amin'Andriamanitra izao. Izay ny vahaolana hitako mety indrindra. Ka iza nefa no afaka hanampy antsika amin'izany ozy indrika? Tsika olona tsy dia maharaka loatra n'izany fivavahana izany. Aza manahy ianao fa misy olona afaka hanampy antsika any. Olona iza retsy? Père Nicolas e. Ay le hoe mpiara-mianatra niona tamin'ry le indray andro ry. Izy indrindra. Manana karazana fanomezam-pahasoavana na don voajanahary izay matsy izy iny. Hitako tsara tamin'izay mbola niara-nianatra teny amin'ny anjerimanontolo. Karazana don ohatry ny ahoana tokoa moa izany? Milaza izy indraindray fa ampisehoana karazana fahitana momba ny ho avy. Masomasom-bavy izay koa matsy izy iny e. Gaga daholo aza moa ny ankizy tamin'izany rehefa niseho ilay zavatra nolazainy.
nanany aninnika izy mihitsy asa izy tamin'izany hoe mopera be satria tsy maintsy mahareten'Andriamanitra ianao rehefa miresaka aminy. Ay ve ataka tahanika izy noho izany fahasamafana izay ary tsy dia nananamana firy zarery ihany mba mpiresaka amin'ny matetika. Ay ve retsy dia roviana izany ry nikasa ny antso azy ka. Rehefa avy eo ihany ka efa nomeny akoho mantsy ny laharan-tarobia ahafahana mifandray aminy. Engany mba hanana fotoana malalaka nampiana antsika izy. Dia izay le izy ry mampera Nicolas. Fa nifany tamin'ilay farany teo zao no mahaton'ny vonoan'io zavatra io mivadika. Lalana izany. Izay no antony lazako taminao tamin'ilay finday hoe miankina manaina ilay izy. Tsy haiko raha ato amiko no misy fanaharatsy na ao amin'ny fianakavianay mihitsy. Ny olona sasany indray milaza fa mafanatratra hono aho. Misy indray no miteny hoe taranaka vahaozana sy ny sisa e. Tsy haiko tsony mihitsy e. Tena very hevitra. Dia izay ny antony nanatonako anao. Dia mbola mamerina ny fialantsiny ihany ary madamo Nadiano no tsy nahafahako niara-niory taminareo tamin'ny fotoana ireny. Tsy teto toerana mantsy aho tamin'ireny. Tsy misy tiany indray mampera. Fa hiverina amin'ilay votoatin'ny resaka teo amin'izay angambontsika. Mafana tratra na voaozona ho ianao teo? Tsy izany mantsy mampera fa tsy voalohany amiko no nisy mativaty tao amin'ny fianakavianay. Fa efa matetika mihitsy. Na ny raiko aza nge maty tanora koa e. Dia toy izany koa ny raibeako. Raha izany ange no izy ny tantaran'ny fianakavianareo mihitsy no mila zohiny e. Mety misy tantara tsy fantatsika tany aloha tany ka misy fiantraikany ratsy hatraty amin'ny taranaka teoriana. Tantara toy ny ahoana nefa? Izay mihitsy mila fantarina. Tsy dia maninona izany ianao nakaty amiko io? Misy fotoana azoko ihany ny aiko. Androany zao mba tsy tena ninona dia izaho zao tonga aty aminao zao. Efa tsara izany ka. Isaorana mandrakariva ny tompo mbola nanome tombonandro ary ngatao hatrany izy mba nahafaka mifandriky ny satana sy ny rofonaretana maro samihafa e. Marina izany maopera. Ka rovia izany sika no hanomboka ny asa. Na rapitso dia ny rapitso izany aza tsy maninona ka. Efa nivonona raha teo koa mantsy. Efa nivonona? Ie, avy nanao fiomanam-panahy fito andro sy fito alina ary fivadikanina angeza ho hitanao zao e. Mbola tsy niantso akory azy ianao dia efa nampahafantarina fa hisy olona ilan'ny fanapiako. Mahavariana indray izany. Ka ampahafantarina anao daholo ve izany maopera ny zavadrehetra? Tsy hoe ny zavadrehetra akory ka, fa izay tokony ho fantatro ahafahako manampy an'ilay olona ihany no ampahafantaro ahy. Misaotra anao. Apaka ho toerana kely angery rondra azafady ireo entan'ny maopera reto a. Eny tompoko. Manao maopera? Salama tsara fa misaotra. Andreto ary azafady a? Efa tonga nareo. Izy maopera no Ramatora Helireniko a. Dia izy indray ry mama no maopera Nicolas. Dia faly mahafantatra anao maopera. Tonga soa aty aminay. Misaotra e. Zaho koa torako izany Ramatora Hely. Eny toko. Mbaro soa zava-pisotro sy mofomamy kely eo ange rondry maopera. Eny madama. Aleo ary aloha ka ody ambavafo kely dia afaka miroso avy hatrany amin'ny azy tsika rehefa avy eo e. Dia inona no afaka nampiana anao maopera? Eny hoa? Mila mitety ny hevitra tsirairay ato amin'ity trano ity a. Izay aloha ny dingana voalohany. Ka raha izany aleo alaiko ny fanalahidy rehetra rehefa avy eo dia izany hitaridalana anao. Misy hevitra mbola mihidy mihitsy mantsy ny amin'ireo e. Mino fa afaka manaraka koa na diaso rondro e. Mety mihitsy izay ka.
koa izany ny hevitra tany ambany-drehana. Ny ety ambony iray izao manao taon'ny bavako mopera isaky ny miditra amin'ny hevitra iray. Tsy miala eny tanany ihany koa ny empoka manitra sy ilay azo miendrika tanam-bokovoko. Misy fanaratsy ny hevitra rehetra fa ny ato amin'ity hevitra iray ity no tena mavesatra. Ato izany ny hevitra anareo mivady? Eny mopera. Iny fa mandinika an'ilay saribakoly mopera dia niraisiny ilay izy avy eo. Mety mahasikaritra zavatra fahafa amin'ny kongaty. Andrelikaky aho. Fa inona izany mopera? Sao mivotrovotra ny trano. Azafata ohatra izy. Marina raha tsy vaky hatramin'ny varavara-pitaratra rehetra mihitsy. Hitako. Milatsaka daholo koa izany kadra rehetra misy ny sary eny amin'ny rindrinako. Itsiraitsy ihany izao no tsy milatsaka. Sary nenibera zanak'olona io. Tiako io. Toa lasa ratsy tarehy be ilay saribakoly e. Tsy ireo fa nisehatra mihitsy aza ny tarehany. Fa ahoana izao mopera? Masony mopera azy dito raikitra eo amin'ilay saribakoly foana. Aleo aloha averina amin'ny toerany ity. Voana fotsitry mopera ilay saribakoly dia niferina tamin'ny laon'ny endrika ilay saribakoly. Zanako ilay ohatra teo. Zao noho izy resy telo mianaka. Eny mopera. Mila mitady trano hipetrahana aloha nareo. Tsy maintsy diovina mantsy ty trano ty e. Diovina? Tsy hoe diovina toy ny mandamy trano akory izany fa le hoe purifié amin'ny teny vahiny. Eo amin'ny 3 ka trano 7 andro eo no angatahako aminareo. Eny ary mopera. Tsy maninona na dia any amin'ny hotely aza aloha izay no mivahiny mandritra an'izany fotoana izany. Rehefa avy eo ihany izay dia andamina entany. Fa alohan'izany rehetra izany aloha dia mba azonareo tantaraina kely avy hoe ahoana no mahakasika an'ity saribakoly ity. Dia inona ary izao izany vaovao lazain'ny moperana izany e? Zava-miafina mahakasika an'ireny trangany zavatra rehetra ireny dia voarokany ihany ve izany lefa naharatsy nandritra an'izay 5 andro izay? Dia samy dodiny ery izay retony andre. Misy fofona manitra manetoeto be raha ny trano. Mety ilay emoka manitra iny angamba izany ka feno ambina lapsy falany koa. Fa dia tena mikorontana aloha e. Manoatra no ireny nisy olona ny ady ireny tato. Mangalady toerana ary nareo e. Misaotra mopera. Zao Eny tompoko. Natsoko nareo satria androany ny fotoana hampafantarana nareo ny zava-miafina rehetra sy ny antony nampisy an'ireo trangan-javatra rehetra ireny. Eny anao izay mopera. Saingy azagagy nareo raha mikorotana ny trano vatananareo satria nisy ady tato. Tsy ady ara-batana akory fa adiny samy fanahy. Tsarovy anefa fa tsy misy aizina maharesy azavana izany mihitsy. Ka eto ary ny resako mopera fa efa dodina mihitsy izay aresy izay ho ambaranao tonga dia lazaiko aminareo eto am-boalohany aloha fa ity saribakoly ampifoky ity no fototry ny olana rehetra. Ahoana tsara ve mopera? Tsy miteniteny foana akory raha miteny an'izany fa efa naseho azy zany ary nikaroako pirofo ihany koa. Ka zao sokafo ty rakitsara ity. Ilay alboma misy ny saran'ny mama tamin'ny mbola kely ity raha tsy diso Izy mihitsy ity ka. Ay moka mbola voatahiry tato tokoa izy ity. Ao hoe jerena. Jerenareo telo mianaka reto sary reto e. Tsy ity zao le reniben'ny madame Rahely. Nenibera zanabololy io. Nanao akanjo fisaonana izy teto. Raha tsy diso dia maty voaingana le raibenay tamin'io. Le vadiny fahatelo izany. Andrekako. Fa ahoana? Fa tsy io ve le raha matozy sy eo taminay indray alina ry. Toy izao mihitsy ny fitafiny.
robe mirebareba miaraka amin'ny voaly mainty ranoray izay mihitsy. Ary tsy io ihany ny sary ahitana azy manao an'io fitafy io fa maromaro izy ao a. Nanao vanfoana io isaky misaona ny vadiny izy ko. Dia efa intelo maty vady zany le renibe anao. Izay mihitsy. Toka kely aloha. Milay be ianao. Inona tsy ambaratelo? Vao maraina dia misaraka amin'ny Fitadon, ny dentifrice, misy fluor vitamine mahasalama ny nify. Fitadon. Sady mantery ny favanao. Fitadon. Ny brosy nify malefaka nefa mateza, tena mety amin'ny nifinao mihitsy. Fitadon. Hitako ny mahapotika ny fitsikinao. Ay brosy nify sy dentifrice Fitadon no ampiasainao. Fitadon. Fitadon. Electa. Oh yeah yeah. Vendetta, mandeha ampiova, avy fatsapanao. Miao atokantrano, sidarety ilainao. Hitanao jiaby tianao. Electa, électroménager électronique. 30 ans d'expérience. Diufat, sara, mafy, mateza. Arenao koa nga mpakafy? Mpakafy inona ki? Sortie nature. Tena mpakafy fa tsy hoe fiondana ve? Sortie nature vaovao ho an'ny mpakafy nature. Efa eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Sortie dia milamy. Dia mitondra ny fiarahana eto amin'ny valambalopolo tebokavalo. Fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fateo ny misikotra orona, ny migosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fateo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny tsabo na ny tokom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona na 70 raha mila fanampana zavana. Isika rehetra miary entana eo Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. 88.8 Cool FM, la radioactive. Inona daholo ny tika aza mopera? Tsy maintsy azava aminao ihany fa jereo indray aloha reto sary reto e. Raha ny fandiniako an'reto sary reto dia nielanelana fotoana fory nakana azy. Ao tokoa e. Sarika tambola kely reto. Efa maty taona vitsivitsy raha zanak'olona tamin'ity fotoana ity. Dinio tsara ireo sary roa ireo. Ary ny zavatra mipiriny ao amin'ny kômôdy ny tena tiako anairana ny sainareo. To samy hafa nge ny fihetsika ilay sary bakoly izany e. Jereo nareo eo amin'ny ray somary miorirana ny lohany. Eo amin'ity anankiray ity indray ohatran'ny mijery manatrika. Ary hafa ny fomba fitsikiny fa tsy toy ny mahazatra. Eny tokoa. Mahagaga. Dia toy izany daholo ny amin'reto sary sisa misy an'ilay sary bakoly reto. Ary akoatran'izay nefa dia misy zavatra hafa ihany koa. Zavatra hafa ina koa mopera? Ny maniry ny volon'io sary bakoly io. Fohifohy izy tamin'ny voalohany fa amin'izao izy nanjary lava be. Fa inona daholo reto tika an'izany? Eno aleo tonga dia vataniko amin'izay ny resaka ry izy mianakavy mpamosavy ilay renibe anareo ary mpamosavy tena mahery ody. Ahoana tsara hoe mopera fa mpamosavy ahoana e? Izay ny marina ary madame Nadia sy madame Rahely losy. Ary malahelo koa milaza aminareo fa mpamosavy malemy ilay renibe nareo satria tao an-trano ihany no naripany. Mpamosavy malemy hoe? Izy dia izy ihany namono an'ireo vadiny maty intelo mifanesy ireo. Roa ny karazana vehivavy antsoina hoe veuve noire roa ny fiantso azy raha miteny vahiny. Ay ve fa inona ho ny antony mopera? Rehefa fantany fa mampirafo ireo vadin'ireo dia sy ny salasala izy namono azy. Tsy aleo ny maty toy izay hoe nahitsakitsaka azy ny vadiny. Ka inona ny fandraisan'izany amin'izao mahazo azao mopera? Eny tokoa.
Misy dia misy tokoa ka nanao fifanarana na pakta tamin'ny devoly io reny be anareo io hoe raha misy mampirafy ny lehilahy ho vadiny ray amin'ny taranany dia hovaozina ny ho faty. Ary io fanahy ratsy maka endrika azy io no manatanteraka an'izany, ary amin'ny alalan'io saribakoly io no ahavitany an'izany rehetrarehetra izany satria misy ody ratsy mahery vaika io ary mivololohan'le renibe anareo andohan'le saribakoly io. Izina tsara hoe mopera. Izy ihany zany namona an'ireo vadin'ireo, tena mpamosavy malemy tokoa. Azonao tsara tokoa ry Madame Nadia. Laliny zany mopera. Misy tambiny anefa ny zavatra rehetra. Le pakta ve mopera? Ie, tsy vanina zay zazalahy kely teraka ato amin'ity fianakaviana ity. Maty rehefa teraka andro vitsivitsy. Zany hoe ny fanahy no ilain'le devoly. Andriamanitro, dia izany ve no tsy mety mahasalama io? Satria lahy kely ny zaza ho ekibonao ao, ary tsy iray fa roa. Ie, ka mba na zaza atao kipoko fa tsy mbola fantatro hoe roa lahy. Fa zao no tsy mbola mazava amiko. Mampirafy daholo ve zany ireo vadiko efatra ireo tamin'ny fahavelony? Eny, na dia marika koa aza ve? Toa tsy mampino azy zany mopera. Tsy mbola nahita marika niaraka na ny fanadala tamin'ny vehivavy hafa ivelan'ny tokantrano mihitsy eo hatramin'izay niarahanay. Mino an'izany tokoa ve ianao? Fa irondro? Misy zavatra tsy mbola fantatrareo ry madama. Fotoana angamba izao ilazako ny tena marina. Izay ny marina madama. Andrekako. Ay ve nisy an'izany koa e? Mpifankatia efatry ny ela zany nareo somarika? Mifona madama. Tsy naposiko ianareo no nahavita an'izany. Eny e, natezitra aminareo aza movy hoe ampiova ninninona tsony zany. Inona moa zany mopera ny vahaolana amin'izany zavatra izany a? Voalohany indrindra aloha dia mila mitodika amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina nareo. Mopera. Izy rery ihany no afaka miahantsika zanak'olombelona satria eo anilantsika mandrakariva izy. Manarak'izay dia tokony averina any amin'ny tompony ity saribakoly ity. Alevina any amin'ny fasany nenibera zanak'olona zany? Izay indrindra. Ny fanalahidy tsy maninona na tazominareo aza satria io no mahasokatra an'le vata kely misy firavaka. Dia tsy maninona zany natazonay aza le vata? Tokony tsy misy atahorana tsony raha ny amin'ireo ka. Ary mama, toa malaina ny hitahiry an'ireo ka. Aleo averina any amin'ny fananany, azy daholo mantsy ireo. Tsy maninona rehefa izay ny hitandrifa mety. Dia iza zany no tokony hanatitra an'ireo anitra? Metimety kokoa raha tsika rehetr'ireo mihitsy miaraka. Raha nareo rery mantsy sao sanatria hisy loza azo anareo indray. Tsy eto Antananarivo anefa ilay toerana misy mifasana dia ahoana? Tsy maintsy tonga tsika izany raha mbola eto Madagasikara ihany e. Dia mbola misaotra anao foana mopera amin'ny fanampianao anay sy ny fandavan-tenanao. Zao hoe tsy maintsy faranana izay natomboka rehetra. Arabaina Madame Nadia sy Madame Rahely fa nitoloran'ilay mpaharity sy fara. Saotra betsaka mopera. Tsy misy isaorana ka. Teraka soamantsara tsy nisy fahasarotany ihany izy roa lahy. Navotana sy narovana. Ay zany no anaran'izy mirahalahy. Ie. Tsara kosako. Sady tonga be nge izany zazy zany e. Izay no nataoko anarana satria navotan'izy tompony tamin'ny gejana matotra anay zahay mopera. Ary mbola narovany tamin'ny alalan'ny sandrony mahery ihany koa izay menakavy kely. Marina tokoa zany e. Ary mbola ho avotany sy ho arovany mandrakariva koa ianareo. Fangamo tsy hoe tonga dia fantatry mopera ny anaran'izy mirahalahy raha vao hita mopera fotsiny.
Vazivazy ny ahy iny fa tena misaotra betsaka mopera. Raha tsy nisy ianao angamba dia tsy nisy nahafantatra sy nahavà mihitsy ny olanay. Ambola ny natao anatin'ny aizina sy nofo ratsy zay ohatr'izay raha ohatra ka tsy misy tokony isaoranao re. Tsy misy tokony isaoranareo rehetra. Le ray eo ambony no isaory. Fitaovana teo ampelantanany ihany mantsy ahy. Na ireny zavatra no amasinina nasena nampiasainareo reny aza dia noho ilay mpahary daholo no afaka manao an'izany. Mahereza mivavaka foana dia manana finoana. Zava-poana ihany mantsy reny rehetrareny raha tsy ampiarahana amin'ny finoana. Marina izany mopera. Manomboka izao dia hivavaka tsy tapaka izay ary tena ampinoana mihitsy. Ay, nareo aza ny tena isaorana raha izany satria tena zava-dehibe reny ataonareo ho an'ireo zazak'amboty biaziko reny. Ary mba manahoana tokoa izay rondro mopera. Eno Any izy ihany anampy amin'ny fikarakarana an'ireo zaza ireo hono izy rehefa mahavita fiomanana ho religiozy. Mahafinaritra kosa izany ko. Miala-tsiny rehefa andray kely an'ity antso ity vetivety Allô? Miaraba tompoko. Ay, vera kotom-piambina simetiera ihany. Ahoana tsara. Nisy namako fasandrasana bololona. Kolo FM nanolotra ho anao. Mafana tantara nosoratany Tokizerara Rabemanantsoa na Itokina. Novelominy tapaboroana Christophe Rabearimanana miaraka tamin'ny Irina Louise Ravelsoa ary ny Volatiana Rajoelsoa. Nandray feo hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy fanatontosa tapaboroana.